Tafahoana eto amin'ity fandarana mahafinaritra mampahery ity indray sika ry hava-malala. Tononona ho anao hatrany ny fiadanana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ianao ilay mpanaraka tsy tapaka izao fandarana izao. Mino aho fa ampahery anao hatrany Kristy amin'ny alalan'ny teniny. Raha sitraka ao dia handray tantara kely anankiray indray sika mba entina hiatrehantsika ny zavatra misy eto amin'ity tany ity. Rehefa tonga tao amin'ny toerana anankiray aho, nitondra ny tenin'Andriamanitra tao amin'ireto voafontsy. Eo am-panaovana fampianarana, nitory ny tenin'Andriamanitra aho. Tsapako ery amin'ny zorony ery misy ranabavy latsaka ranomaso. Mitomany ary mamafa ny ranomasony mandrakariva. Dia jereko izy, mandritra ny fampianarako rehetra dia mitomany izy. Natsahatra ilay fampianarana ary nanatona azy aho. Dia niteny hoe ranabavy, tsapan'i Kristy ny vesatra mahazo anao ary fantatro fa mahana vesatra ianao ka inona no azoko hanampiana anao. Dia nitantara ny alahelo ny rehetra ity ranabavy ity. Fa noho ny endrikendrika, noho ny zavatra tsy nataoko ary noho ny tsy fitandremana izay nataoko dia ekeko ny fahatsoko ary tonga tsy fidiny amin'ity toerana izay tena faran'izay mafy amin'ny fiainako ity aho. Tsy miraharaha ny havako, tsy miraharaha ireo olona nitaizako satria nitaiza olona maro aho, misy kamboty maro nitaizako, tavela any naninany. Ankehitriny dia mitomany rery ato anatin'izao toerana nitokana izao aho ary malahelo. Isaka ny miteny ianao dia midona ato anatin'ny foko izany tenin'Andriamanitra izany. Ary tena mahatsiaro fa diso fanantenana very ahy, very aho, very tanteraka. Nampahery azy aho tamin'izay fotoana izay. Hoy ny tenin'Andriamanitra ny raisiko. Ary tiako mba hifampizarana aminao ihany koa ny eo amin'ny ohabolana 13 ny 9:20 manao hoe: fa raha mbola izy koa ny farany, tsy ho foana ny fanantenako. Ry hava-malala, mety hitovy amin'ity ranabavy ity ihany koa ny fiainanao. Mety efa tsy norarahin'ny fiarahamonina, na ilikiliky ny hafa, amin'ny toerana tsy tokony izy azy no misy anao ankehitriny. Indraindray mety hoe olona nantenainao, nandaninao ny andronao, ireo notompotomponao rehetra, rehefa nisy ny fahoriana mahazo anao dia adinony ianao. Tsarao ve fa Kristy dia tsy mba manadino antsika. Kristy dia tsy manary antsika. Ary ny entiko nampaharesina ty ranabavy ity dia zao hoe: raha mbola misy ny farany dia tsy ho foana ny fanantenana. Tsy io toerana misy anao io no farany, fa mahana planina manokana ho anao Andriamanitra. Afaka manamboatra ny fiainanao Andriamanitra. Ary tsarovy ihany fa tsy mbola vao ianao rery no nandalo toe-javatra tahaka an'izao. Tsy ianao rery nandalo toe-javatra fanilihana, fanadinoana tahaka an'izao. Tadiditsika angamba ny tantaran'i Josepha e. Haitsika tsara ny soratra masina fa ny rahalany ihany no nankahala azy. Iny izy miloloha ny entana kely, mitondra ny sakafo, andeha hanatitra vary, sakafo, koba ho an'ny rahalany. Nandritra ny fotoana maro nitadiavana ny rahalany ary tsy hitany rahalany dia nisy olona nanontaniany manao hoe: ary ianao maninona aty mirenireny aty? Dia hozy izy hoe: ny rahalahiko nitadiavitra. Tsy eto izy, efa nifindra ny dotana, dia lasa indray Josefa nifindra ny dotana. Ary raha tsinjo ny rahalany Josefa dia indro efa nanotrika ny fankahalana ireto rahalany ireto. Josefa kosa dia falifaly hitondra ny sakafo iona amin'ny rahalany. Ireto rahalany reto dia nandatsaka azy tao anatin'ny lavaka. Ireto rahalany reto nikasa hamono azy. Ireto rahalany reto nivarotra azy ary tsy vitan'izany ihany fa tany Egypta lasa andevo, tsy niomana no amin'izany ary lasa tao am-ponja ny hafarany. Na izany aza nefa Andriamanitra tsy nanary azy fa namangy an'i Josefa mandrakariva. Amin'ny toerana rehetra izay nisy an'i Josefa dia teo Andriamanitra. Ry hava-malala, na aiza n'aiza toerana misy anao dia tsarovy fa miaraka aminao Andriamanitra. Ka raha niaraka tamin'i Josefa Andriamanitra dia miaraka aminao izy androany. Aza kivy amin'ny toe-javatra mitranga amin'ny fiainantsika. Aza kivy raha manadino anao ny hafa. Aza kivy no ny toerana misy anao. Fa tsarovy fa tsy manary anao Andriamanitra, fa miaraka aminao Andriamanitra. Ary aza diso fanantenana, aza ketraka ianao
fa tsy io toe-javatra misy ao amin'ny fiainanao io ny farany fa mbola manana fanantenana isika. Andeha hivavaka ho anao manokana. Raha mandalo toe-javatra mavesatra ianao dia hivavaka ho anao aho. Jehovah Andriamanitra, ankehitriny dia matsiaro ny teninao izay ny fanandraman'i Josefa, ny fanandraman'ity vehivavy ty voafonja tamin'ny toerana anankiray. Matsiaro tena hoe irery izy satria tsy mba nisy nanampy azy ary natsiaro kivy amin'ny toerana misy azy. Andriamanitra, izay tsirairay avy ihany koa izay manaraka izao fandahana izao. Betsaka ny zavatra mahakivy eo amin'ny fiainanay. Mila fampaherezana avy aminao Andriamanitra. Mila anao zay Jesosy. Mety eza ianao hitsidika ny tokantranonay tsirairay avy. Mety eza ianao hitsidika ny toerana misy anay. Esory tao amin'ny toerana misy anay io izay Jesosy io. Ary mety eza ianao ombanay sy hampahery anay. Koa ankehitriny ny fiadananao ane ho amin'ny sambatan'olona rehetra. Ka izay rehetra manaraka izao fandahana izao dia ho kasihanao ny fiainany. Ho eo anilanao isan'andro izy ireo. Ary ianao koa dia tsy hahafoy anay amin'ny toerana misy anay. Mitahy anay ianao na Jesosy. Amen. Ry hava-malala, azadino fa ny Andriamanitra Josefa no Andriamanitsika. Andriamanitra Abrahama no Andriamanitsika. Ka tsy niova ho maly sy anio ary mandrakizay ny Andriamanitsika dia hitahanao hatrany izy. Amen.